Famille saraka ambe folo indray kosa ireo zolaitra ateko ny sandary ny alatsinainy lasa teo ireo ado izay mikotrika ny tambazotra fangalarana sprinter marobe ihany koa ireo asa ratsy izay vitan'izy ireo izao trateaky ny zandary izao fanazavana fanampiny. Trateaky ny zandary ny tambazotra mpangalatra fiara sprinter izay isan'ny namonina faty ny mpamily sy reseverana taxi be 165 ny volana desambra 2022 lasa teo. Ankoatran'ireo roa efa voasambotra dia olona 120 indray no voasambotra ny zandary ny alatsinainy lasa teo ka isan'izany atido nikotrika ny fangalarana sy famonoana ny mpanamboatra ny taratasin'ny fiara ary ny mpividy alatra. Tamin'ny alatsinainy fa 7 ny volana janoary 2024 nitratra ireo olona ireo ary tao anatin'ny famotorana no nanambaran'izy ireo ny tambazotra izay miara-miasa aminy tamin'ny fanatanterahana ireo asa ratsy ireo ka tratra tamin'izany fotoana izany ny olona rehetrarehetra izay nivarotra nandray ny nanolo ny numéro ny fiara ny nivarotra ny atota taratasy izay nampiasaina tamin'ny fiara taloha izay efa tsy miasa intsony ary ny garazy nandoko sy ny olona namatsy ny fanafody izay nentina napatoriana sy namonona ireo chauffeur sy aide chauffeur ireo. Nitsoka tany Mahajanga ireto olon-dratsy tompon'antoka tamin'ity alatra fiara sy vono olona ity ka voanaray vaovao ny zandary fa efa tafakatra eto andrenivohitra izy ireo dia niroso tamin'ny fisamborana avy hatrany. Nitsoka nakany Majinga ialokaloka tafaran'ny fisamborana ireo naman'zareo roa hafa fiverenan'zareo avy any Majinga tamin'ny alakamisy no nazahoana ny renseignement ary ny fara tamin'ny fisamborana azy ny alatsinainy lasa teo. Ilay fiara sprinter kosa dia tetsy Ambodivona no nahitana azy izay sady efa nolokoina loko hafa ny solo laharana ary efa nanao taxi brousse nampitoena Antananarivo sy Toamasina. Le taxi brousse io zany teny Ambodivona izay teo mpamenona mihitsy natratraranay azy miaraka efa andeha ho an'ny Tamatave zany efa miasa ary ny fanamariana efa nandeha inefatra zany izy io nanao voyage inefatra nandeha nakany Toamasina dia zao eo mpamenona tratranay zao izy miaraka amin'ny chauffeur. Vehivavy ny efatra amin'ireto voasambotra ao anatin'ity tambazotra ity ka ny roa dia efa nahiditra ponja vonjomaika tao aorian'ny fisamborana sy ny fanolorana azy ireo ny fampanoavana. Ireto roa vavy aminy kosa dia androany no natolotra ny fampanoavana tetsy Anosy niaraka tamin'ireo sivolahy ambiny niaraka voasambotra tamin'izy ireo ny alatsinainy lasa teo. Vinahitana ny vokatra ny fiara miasa teo amin'ny zandary avy eo amin'ny kompania Tanaville sy ny Bourgade Namboumangakely ary ny fokon'olona nanome ny vaovao.